semaine vaovao noho izany mandray vaovao indray tsika ato amin'ny émission Girly Tips tena hoe tsy ho lava resaka angamba fa avy hatrany dia ho atolotrareo hoe iza ny invité antsika androany tsy iza izany fa Gracie dia coucou Gracie. Coucou les Girly Tips. Coucou narediab magnaraka ny Girly Tips antragno akagny. Salama tsara, inona ny vaovao? Tsisy vaovao fa zao invité ato aminareo zao. Ye, za mantsy zany zao mety hoe efa mahafantatra anao fa ny tokantrano any izay mijery ny Girly Tips mety hoe mbola tsy mahalala anao présentation angamba nanomboantsika ny tafatafa hoe iza marina zany Gracie zany. Gracie tegna hoe Gracie agnarako. Avy agny Tamatavy, tiktokeuse influenceuse. Tenenao teo hoe tiktokeuse, inona zany tena hoe genre de contenu tena ataonao amin'ny TikTok ohatra hoe manao blague ve sa manaranaraka an'ilay hira re sa hoe inona zany tena hoe ataon'ny Gracie? Tegna fahafantaran'olo anazy zao resaka expression faciale. Za mpagnano acting. Zany hoe avy amin'ny iran'olo zany agnaboako an'ilay acting presque karakaran'izay fogna tegna vidéo fataoko resaka acting, expression faciale et tout ça. Maso moa zany tena afantaran'jareo anahy. Ie, zay mihitsy ma tsy tiako hidirana hoe rehefa mijery vidéo anao dia tsy maintsy mandeha foana ilay maso miakatra tsaiky tsara fa efa mandeha ho azy ve izy iny sa hoe ia tegna hoe mandeha ho azy. Za zany kofa ohatra hoe concentré surtout magnano les vidéos TikTok dia kofa surtout mankafy za monko zany tegna hoe anisan'ny mankafy sady ataoko amin'ny fo tsara mihitsy le vidéo igny dia efa makatra ho azy. Ny fantaniko manaraka dia hoe nanomboka firy taona teo eo zay nanomboka nisiarana teo amin'izay resaka hoe TikTok izay ino tena nanosika anao hoe za andeha hanao TikTok tena hoe plaisir fotsiny ve sa hoe nisy atao manokana? Tegna hoe plaisir aloha tamin'ny voalongany zany hoe fialamboly ary tegna efa ela nanomboako resaka TikTok tsy efa depuis 2020 na 21 takagny zany efa nagnano vidéo TikTok tegna hoe tiako le izy fialamboliko juste ça m'amuse. Izy zany tena hoe tiktokeuse na zay mpanao TikTok ankafizinao indrindra? Tegna hoe ankafiziko indrindra aloha ny ary tegna hoe anisan'ny lasa resa be koa izy amin'izao taty afara. Sana la tiktokeuse, c'est une fille française tiktokeuse resaka acting quoi ninazy resaka expression faciale tegna hoe je me suis inspirée d'elle. Izy aloha tena anisan'ny tena hoe tiako be. Sampanao acting zany nareo. Ie, somary hiditra lalandalina amin'izay resaka TikTok zay antsika hoe ny olona rehefa hoe manao TikTok dia tsy maintsy misy foana ny resaka hoe commentaire négatif. Inona tena hoe inona ny commentaire négatif matetika fataon'ny olona aminao amin'ny TikTok moa zany mazava ho azy dia ahoana ny fomba fandraisanao an'izay hoe mpandray ampo ve anao sa hoe ahoana ny fijerinao an'izay émotion an'izay? Mety le resaka n'le sana teo iny angamba za toujours comparé n'olona aminazy foana hoe copieuse hoe mangalatahaka foana hono za sinisisa hoe mangalatahaka ny sana zany dia nefa le izy peko hoe tsy dia resiko loatra hoe ampandratra anahy na ohatra zany fa zareo moa zany mahita hoe copieuse dia tsy manino fa matoa angamba tafavoaka koatr'ireny dia quand même j'ai le talent. Zany hoe misy eo amin'ny firy eo moa zany zao ny abonné anao amin'ny TikTok mety efa be dia be oui 258,5K. En tout cas coucou mes abonnés, je vous adore. Zay zany afatra mamy be avy any amin'ny mpankafy Gracie manokana ao amin'ny TikTok ao fa zao hidirako manokana indray zao resaka volonao satria vao mijery anao to dia hoe ny volo tena misongadina raha tsy diso ihany koa ohatra ny lava volo ianao taloha ie dia mba afaka zavaina kely ve ny resaka routine capillaire hoe fa maninona ny tapahana le volo lava be iny? Tsy haiko angamba hoe le olona mpanaraka anahy moa zany tena mahita tamin'ilay izy lava be igny efa somary naratra na loko za taloha tena mandoko volo foana za
lokolokoko foana ilay izy dia farany naratra simba zany dia za koa niara niasa tamin'ny produit soin naturel any mako amin'ny senge soin repousse dia nanao défi kely zany zay hoe ho tapahana dia ampiasan'ilay produit repousse dia izy ny regroupé ohatr'izao en tout cas merci beaucoup amako amin'ny senge fa en gros zany tsy dia mampiasa zavatra be dia be amin'ilay volo za fa sasana fotsiny dia peigne dia ohatr'izao fa en gros zany tena napahana anazy le izy naratra fa ohatrany tiako ihany le ohatr'izao isakirina zany ianao no hoe mikarakara volonao isan'andro sa hoe isan-kerinandro sa hoe misy fotoana manokana mihitsiny za zao anisan'ny olo farak'izay kamo mikarakara randranahary tegna anisany nafaly anahy mihitsy izy nitapahana satria tamin'izy lava be igny sarotra be taminany tsy mikarakara ananjy isan'andro fa en ce moment ndraika koa lasa tsy maintsy lemako fogna izy isaka mandraigna satria raha tsy lemagna zegny izy dia to dia misaritika be dia tsy maintsy mandalo rano fogna zany randrana fa en gros zany tsy dia manao zavatra be dia be amin'ilay volo zany ama hoe vehivavy anao satria momba zay koa moa fandarantsika carlitype sa ina zavatra tena mahafinaritra anao indrindra manao azy ohatra hoe manao shopping manao maquillage sa hoe tsy ao anatin'izay voateniko izay za zao tsy dia shopping loatra dia inona zany koa tiktok edy efa igny sady fialam-boloko sady fitadiavako vola igny tiktok igny dia amin'ny mahaviavy anah ngamba tegna matetika ataoko eyeliner enao ihany za manao za foana manao an'ilay eyeliner igny foagna fa make-up ndraika ny taty afara ngamba za tegna hoe zatra nagnano ananjy fa taloha za tegna tsy dia make-up loatra za zany koa fa hoe viavy zany dia fa fialam-boly zany tiktok dia mbola momba zay hoe mahavehivavy anao zay ihany ohatrany hoe nandray ny tena hoe fomba fiakanjonao inona tena hoe mampahalaise anao kokoa ny manao anazy style vestimentaire que ça somary tena daladala za tsy dia mahay miakanjo et j'assume en tout cas za tsy dia mahay mampiady couleur loatra sy tsy navehivavy anahy mihitsy aloha zany iny fiakanjo fa ny anazy zany rehefa hoe mahafinaritra anahy fogna ohatra hoe robe ty zao dia tiany masoko izy ty dia efa ataoko ohatra hoe tena hoe tsisy hoe style ohatr'izao na style ohatr'izao fa kofa tiany masoko zany dia efa ça me fait plaisir de la mettre nena zao fomba fijery ka tena hoe tsotsotra nefa mandona moa zay satria merci ie zay ny fomba fijeriko manokana zay nandritra an'izay hoe nanaovanao tiktok zay inona ny zavatra niova teo aminao tamin'izay hoe nanaovanao tiktok zay fiainako rehetrarehetra ro niova tsy le za fa le fiainako mihitsy no niova satria za zao taloha tsy dia za monko anisany tsy dia ohatra hoe par exemple tany am-pianarana dia tsy dia tiana am-pianarana ohatrohatr'izany tsy dia nefa ny tamin'ilay nanomboka nanao tiktok maro be olona nankafy dia tena nanova zavatra be dia be taminany hay kay za ty olo mba tian'olona ihany ohatra hoe mahafinaritra olona ihany kay ny zavatra ataoko ohatrohatr'izany tena nampiova zavatra be dia be sady nanomboka lasa asa moa zany le izy dia hoe nanomboka nahay nitady vola dia tena hoe nampiova zavatra be dia be tao fiainako zany en gros ina zany ny ataoko hoe conseil kely afaka omenao any olona zay tena hoe te hisehatra amin'izay resaka asa ao anatin'ny tiktok zay satria raka nazavenao teo hoe lasa fitadiavam-bola le izy tsy haiko hoe laza secret hoe ve ianao fa zay anazavanao anazy mety foana sady be dia be koa manontany zany message dia ny azoko tenena angamba hoe restez vous-même parce que ça tena je suis restée moi-même dia rehefa hoe tonga ny lerany tokony rehefa tonga zany le laza zany dia tonga ho azy foana io fa restez toi-même restez vous-même zany hoe atao foana raha ohatra ka misy zavatra mahafinaritra anao dia ataovy fa ohatra hoe tokony ho hisy vokatsoa zany izy dia misy foana fa raha ohatra ka tsy izay moa zany dia mety hoe anjaranao zany amin'ny zavatra hafa indray fa en tout cas atao foana raha ohatra ka tianao dia sois toi-même
tout simplement. Ity fantany ity ngambany mety hoe miompana kely natao hoan'ny hoe mpankafy anao ohatrany ahoana zany hoe Grécie zany ohatrany ahoana antoetranao afaka miteny anao hoe 3 qualités 3 défauts ohatra zany ny anton'izay mantsy mba sody mba hoe misy olona mifanenanao dia sody gaga izy hoe efa tsy ohatran'izao korany kay Grécie mety hoe neritreritra zavatra hafa izy kay ohatran'izao dia afaka lazainao ve mahakasika an'izay mitomboka amin'ny défaut sa qualité zay tianao tsy manino défaut ataoko hoe miraty zany aloha défaut que je suis trop jalouse tena vaky se jalouse na namana na olona miaraka amina dia misy fotoana ary le izy ndray miteraka olana fa zay le hoe défaut kely zany dia ny ray indray kizitina tsy hoe kizitina moa zany fa mierign' olo zay izy amin'ny teninay agny mafilo zany mafilo be mihitsy hoe tokony ity fa mafilo dia ny fantelo ny angamba diso tia namana loatra dia koa tia namana fa diso matoky olona loatra zany hoe tena mora miraiki-po be mora midonner confiance amin'olona zany na dia tsy tokony ara fa zay efa nisy tsy hoe manapaka anao fa momba zay mihitsy teko tenena hoe efa nisy fotoana ve voavitaka tamin'izay resaka confiance zay tena hoe be dia be tena hoe matetika be mihitsy na jusqu'à zao ary tena matetika satria za tena olona farak'izay zay mora manome confiance olona be loatra za dia ararotina dia déçu foana ny amin'ny farany afaka toizana amin'izay le 3 qualités tsika zao les 3 qualités oui, je suis une fille très très souriante et j'aime beaucoup rigoler oui, j'adore ça et je suis une fille très très sociable aussi oui, trop même parfois parce que je peux ne pas te connaître mais je peux te parler tout d'un coup comme ça déjà les amsola ça oui Grécie non voilà lasa tsisy prestige lova miresaka amin'olona rehetrarehetra zao dia moi je trouve ça tsy hitako madefo azy zany aloha fa te resaka dia afaka miresaka mais tsy resiko am'le hoe tsisy prestige na ohatran'izany fa efa io moa zany dia tsisy afaka ataoko dia am'le fahatelo angamba ny be fitiavana be ie tena hoe be fitiavana be indray le izy lasa défaut kely dia eny tsy afaka ataoko am'le izy moa zany fa mora tia olona akoatran'ny hoe TikTok misy projet anao hafa ve tianao atao efa tanteraka ve sa mbola tsy tanteraka akoatran'izay hoe TikTok zay misy projet en cours zao za am'izao za koa zao efa tsy hoe lanao film miaraka amin'izay atao Siloverse zay je serai l'actrice une actrice anatin'le film zany dia zay zao projet en cours dia misy raha izay fa surprise surprise tsy ela fantaniko manaraka indray zao dia hoe zany mba hoe destination de rêve ny Grécie tianao mandehanana amin'izao na tsy zao ara fa na any aoriana any Corée du Sud angamba misy atao manakana angamba fa tena any mihitsy si quelqu'un tena te andeha any tena destination de rêve tout simplement misy atao manokana ve zay sa hoe tianao andehanana fotsiny dia zay ie za anisan'ny tena tia mijery drama coréen tena tiako be daholo le culture an'zareo anatiny ny sakafon'zareo mihitsy j'ai envie de voir ça de mes propres yeux tena hoe te andeha any fotsiny jeren'izao na mipetraka raha momanina iny zany zao drama tena hoe tianao indritra am'ireo eny mety be dia be ny tianao fa mety tsy maintsy misy foana le anankiray tianao be iny tena hoe be dia be aloha ny drama jereko foana tena hoe namarqué anahy ngamba ny héros fragile zay ny ataoko hoe premier partie angamba ny resadresaka ny rahantsika teto fa ny eto aminay moa zany rehefa hoe mandray vahiny ohatran'izao zay dia tsy maintsy misy an'le défi kely foana mpanaovina ny invité eny tsy tena hoe défi be makaiza koa fa kilalao zany kilalao ataontsika eto amin'ny plateau ohatran'izao zany le izy
kilalao izy eny mety efa fantatro ihany satria ianao tiktokeuse mazava ho azy efa malaza be amin'ny tiktok ihany koa izy tia misy kasika omena anao rehefa avy eo dia asiana hira mandeha ao tena atao mafy be mihitsiny dia mametraka fantaniana aminao za dia mamaly fotsiny anao hoe io anao sa tsy haiko izay tianao valiana dia izay ny defiantsika nda hoary araikitrika zao hanomboka an'le jeu afaka apetaka amin'izay le kasika manja ve ianao non raha omena 20 000 ve ianao dia tsy hanao tiktok tsony manavady ve Gracie oui tianao ve vadinao non tia voatavo non tsy sosety non tianao ve zany renonao zany non mahay mandihy non mahay mira non mahay misarima oui efa vita mariazy oui efa mananjanaka oui manja ve za ma ye zay ny défi kely zay ny rahantsika tamin'ny Gracie efa mamaraparana ihany koa tsika ny fandarana girlité sa androany fantaniana farana angamba no apetraka hoe inany mba afatrao ho an'ny mpanaraka girlité sy indrindra ho an'ny vehivavy satria fandarantsika mazava ho azy moa zany fa natao ho an'ny vehivavy le vehivavy tsika vehivavy moa zany tsy ampy solidarité féminine tena mila miova kely tsika amin'izay antsika jiaby mihitsy za tsy miteny hoe za na ry ihany fa viavy tokony mierigna mifankatia mierigna mifanohagna magnome confiance samby fagnomea confiance tsiraikaraika zagny atsika zany hoe mila solidarité féminine be mihitsy atsika viavy mila mifanohagna dia zay ngamba ny tegna le plus important eny ary makasitraka ny Gracie indray no vahiny teto amin'ny girlity za mino fa mety mbola hiverina eto ianao amin'ny fotoana tsy haiko hoe rovina raha mbola mazototo hiverina fa izay ndresadresaka ny arahana taminazy teto manaraka indray mitondra invité hafa miaraka amin'ny invité hafa moa za fa zay dia veloma dia mirary soa. Bye bye et merci beaucoup à Girly Tips et gros bisous. Te segadin quoi on a réservé un dafiania kati andefa vola atia Madagascar atia azadi mampiasa application tap send ça de kofa mampiasa code promo Gracie 777 on a réservé mazo 10 € de bonus ça porte bonheur à des code promo tika. Bye.